Mba afa-tanteraka kosa indray avy hatrany dia namaly ny fanambarana nentin'ny filohan'ny antoko HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao momba ny fandrarana ny fisokafan'ny orinasan'ny filoha teo aloha ny Magro ny avy amin'ny VOT na ny vondron'olon-tsotra toy izao manaraka izao ary ny fanazavana hoentin-dramatora vao nirina Zoe Sara toy izao izay fanazavana izay. Efa iaraha malala ny zava-mitranga eto anatin'ny firenena fa miaina ao anatin'ny lalatsarotra ny firenena ary ao anatin'izay zavatra izay maro ny mpandrarama malagasy niarany atson'izay fa tsy ny orinasa tiako rery nefa ilo zany no anisan'ny zavatra anankiray izay natenainy ny rehetrarehetra rehefa maro ireny andry azy na ny tantsaha na ny sokajin'olona maro samihafa izay miaina ny fari-piainana mivelona amin'ny fameloma-tena toy ny mpivarotra toy ny tanora dia mifampiankina be dia be eo amin'ny fari-piainan'ny olona na mivantana zany na tsy mivantana ka ny zavatra tiany atenenina dia tsotra sy mazava be hoe mba fantatry n'ilay tompona ndraiky mpanjakana izay mitantana ny raha-pirenena ny teny omaly ve amin'ny mahafilohany antoko azy ny zava-misy manjomy malagasy sy ny manjomy firenena amin'ny toe-karena potika amin'ny latsaka katerena amin'izao fotoana izao ka ny tiany atenenina ny filoha Marc-Ravalomanana raha nanam-piniavana hanokatra ny Magro io sy ny orinasa Tico ka niantso an'ireo mpiray-tandrazana indrindra ny tanora izay vonona hiasa araka ny fenitra takian'ny orinasa dia tsy hiatson'izay akory fa mitondra ny anjara birikiny izy araka ny efa teny nombenombeny hoe vonona izy hanome tanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fikatsaham-baolana amin'ny fanarenana amin'ny firenena sy fampandrosoana amin'ny firenena miantso tsika mandamy vola ny filoham-pirenena mandamy fotoana ohatrinona ny budgetaire hoentina hiantsona ny any ivelany hitadiavana hikatsaham-baolana hoe hitadiavana nireny mpandraraha vahiny ireny ampiasa amin'ny volana eto Madagasikara tsy zaranao ve mba misy malagasy toanao ary efa fantatra ny traika efa nanany ary efa filoha mitantana teo aloha izy mitantana amin'ny firenena ray aman-dren'ny firenena dikan'izany vonona ny metanana anao hanampy anao ny fiara-miasa nefa tao le manodidina amin'ny filoham-pirenena ankehitriny tao tsy sasatry ny manao atson'izay ary tia ny zavatra anankiray mahagaga hoe ina moa ny tokony hidirany minisitry ny fambolena amin'ny raharaha toe-karena sy ny resaka fandrarana amin'ny orinasa ary anatin'izay zavatra izay fito taona io toerana io tetsy Magro Akorondrano io mipetraka fotsiny teo tsy misy ny zavatra natao mba fanokafana azy hanomezana asa amin'ny malagasy ampiasaina azy mba ho an'ny tanora malagasy fa dia migazana teo fotsiny ka rehefa indro ve ny filoha Ravalomanana ka hanokatra indray hanome asa hanampy amin'ny fitondram-panjakana hitondra ny anjara birikiny dia atson'izay hatrany atao ary ny tena zavatra mampametra-panontaniana ny olona maro amin'izao fotoana izao hoe inona mihitsy ny tiany Andriamatoa Rivo Rakotovao atao amin'ny filoha Ravalomanana tadidio fa tsy mitovy minisitra ohatranao izy fa filoham-pirenena teo aloha izy ary ny arahana fantatra ny traika efa nanana amin'izay zavatra izay ary manana ny zoany izy ary azadiny fa fitoniana ny tadiavina izay voarafitra ao anatin'ny tondrozotra ary ny famerenana mifanana ny filoha Marc-Ravalomanana sy ny zoany amin'ny mahafiloham-pirenena azy toy ny filoha Fandimby izay efa misotro ronono amin'izao fotoana izao ary miantso izay amin'ny filoham-pirenena miperinasa amin'izao fotoana izao hoe ampino mpandraraha malagasy toloron-tanana raiso ny tanan'ny filoha Ravalomanana izay vonona nohana anao fa mbola tsy nijoro izy hitondra fikorontanana fa hitondra fanampiana ho amin'ny vahoaka malagasy satria ny tombotsoam-bahoaka ny tombotsoam-pirenena no jerena amin'izao fotoana izao aoka izay ny atson'izay fa tsy mora ary tsy vita moramora manarina an'izao fa filoha Ravalomanana ary ny rahalarala ny zavatra nahazo azy fa mbola sarotra tanteraka ny zavatra mandehanany amin'ny manariny fampitehan'ny fananany nefany mbola manana finiavana izy hijoro hanampy ny mpitondra fanjakana hanampy ny vahoaka malagasy mitondra ny anjara birikiny amin'ny maray aman-dreny azy amin'izay fotoana izay